Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaikin'ny pompier. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Magasin Sharp akaikin'ny pompier Tsaralalana. Socavitre, Yarif Center, université GSI, anolotra anao ny vaovao. Fampiroroana ny trangatany France tsy mbola voapovo ny fisian'ny teratany malagasy namony ihany raha ny vaovao ofisialy na avy amin'ny masovo malagasy na avy amin'ny cellule de crise interministérielle any France hatramin'ny andro any arivo. Arahinao anatin'ny matoan-datsoratra Henikazarakoto Manantsoa ny fampitinana ny afatry ny évêque katolika nivoaka ny faharoapolo ny volana novambra farany teo afatra mafonja momba ny raharaham-pirenena ankehitriny. Roa taona latsaka ato anatin'ny repoblika vaovao mbola sahirana mafy ireo orinasa madinika sy salatsalana eto Madagasikara ny volana septambra teo amin'ny orinasa Ronjato 12,900 no niemitra nampiana ny famokarana ary tsy maintsy nandroaka piasy tsy mety miainga ny toekarena. Raha itsika ato anatin'ny fampalalamba vao ihany koa ireo fiovana momba ny fepetra takina amin'ny mpitondra moto manomboka izao ny moto izay tsy mitsaha mitombona amin'ny isa na amin'ny loza fifamohozana amoizana hain'olona indrindra fa ny ankizy. Noho ny fiara-miasa amin'ny Cool TV FM misy fotoana tokana ho an'ireo mpiara-miasa misehatra eny amin'ny salon de l'habitat ary itsika ao anatin'ny fampalalamba vao momba ny Gastrobida, Azvato, Majinko, Gilman ary Master Imo. Ny atsikirian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Manatsoana ny matianina araigo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp Tsaralalana. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sèvres sy Sharp. Tsy adinoina ihany koa ny four na micro-ondes amin'izay habehany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaikin'ny pompier. Ho fitokanana ny service ny radiothérapie miara-miasa amin'ny ordre national des médecins ny polyclinique Ilafy dia manasanao anatrika ny journée porte ouverte ny zoma 20 novambra 2020 sy 2020 avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Hitanao amin'izany ny teknôlôjia avo lenta mikasika ny fitsaboana ny homamiadana. Misy ihany koa fifanankalozan-kevitra iarahana amin'ireo manam-pahaizana malagasy sy vahiny. Votre santé, notre priorité. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Taos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 12 au 15 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Socavitre, très sincèrement à votre service. Zao zareo ary ity misy afatra. Ny fonosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril. Fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraga izany koa ny fiasany. Mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny fonosana 30 grammes, 20 grammes, 10 grammes. Vovon-tsavony Peril, aimez la vie. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. La Fédération du sport automobile de Madagascar, en partenariat avec l'Edvision, présente le 36e Rallye international de Madagascar. Les 13, 14, 15 novembre 2015, spectateur stage le vendredi 13 au terrain de foot d'Anzé. 196 km d'épreuves spéciales, karting, tournoi RBR, exposition voitures de collection, tournoi Dota, e-sport, diffusion des vidéos caméras embarquées sur écran géant. Sponsor officiel RTL Shell. Hoanareo mpandray pension, osoloina ny karatra fandraisana pension. Noho izany, iangavianareo rehefa mandray pension mba hitondra ireto antota taratasy ireto. Raha tompony karapanondro sy karatra fisotrondro rono ary sary tapaka. Miampy an'ireto kosa raha manana fanomezam-pahefana aka ny pension. Taratasy fanamarina-pahaveloman'ilay mpisotro ronono miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny fanomezam-pahefana. Raha kamboty, kopina terahana sy fanamarina-pahaveloman'ilay kamboty. Amin'ny fotoana fizarana ny pension no anoloana izany karatra izany. Tompona andraikitra, fiadidiana ankapobe misahana ny fitantanana ara-bola ny mpiasa-panjakana. Direction générale de la gestion financière du personnel de l'État, DGG FPE. Ronono mandromano tsara kalitao no iam. Matsiro sy be otrikaina, iam dia feno vitamine A, B1 ary D3. Manome ambovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam. Mahasalama na ny kely na ny lehibe, na amfiry, na aiza tsotra na mifangaro, tsy misy toy ny iam raha te havitribitrika sy akafy. Iam fifalinatra. Aiza kosa e, nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine.
Liner Wheel, Club Antananarivo vous présente la Caverne d'Alibaba, édition 8, le samedi 14 novembre 2015 au Carlton Anous à partir de 9h. 45 stands seront présents pour la vente de divers articles, habillements, chaussures, sacs, bijoux, jouets, parfums, décorations et autres. Des démonstrations de tai chi, art de la table, onglerie, maquillage, défilé de mode et Zumba Gold. Nos partenaires DHL, Candy, Sanifair, Groupe Ciproman, Ultramail, National Tourism Development, Assurance Art, Hosti, Zoomada, AMC, Quality, Arabesque, Festissimo, l'adresse, entrée libre. Venez nombreux. Miaraba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ito amin'ny Kolo TV. Asaina mpanajana ianao manaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao nalaza maneran-tany hatramin'ny omaly alina no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Asa fampiororona isan'ny goavana izay nitranga tany amin'ny firenena frantsay tamin'ity taonjato ity no niseho tao Paris ny alina lasa teo. Toerana maro moa no nitranga ny fipoahana mahery vaika. Hatramin'izao ora anomboantsika ny fampahalalam-baovao izao dia mahery ny 520 no fantatra fa maty raha toka mandidina ny 200 ireo naratra mafy. Mbola vonjy maika hatrany anefa izany tarehimarika izany. Maro ireo naratra no mbola miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Reta amin'ity andro an'ity fa hoe misy malagasy namoy ainy tany an-toerana. Ny komity iraisan'ny ministera frantsay misahana ny krizy kosa nefa nilaza fa tsy mbola misy malagasy ao anatin'ny lisitra ireo namoy ainy izay ananan'izy ireo. Arahantsika avy hatrany ny Antsipriany mahakasika izay. Malagasy mandidina ny iray hetsy no monina ny Frantsa amin'izao fotoana izao. Raha vao nitranga ity asa fampiororona tany Frantsa ity, maro no napetra-panontaniana momba ireo havany. Niezaka nitady vaovao teny anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy izay androany. Nitalen'ny kabinetra ny ministra Atala Beatrice no namaly ny antso. Io ampivoreana azy mihitsy hoe aseky aloha zany tsy misy malagasy tapitra anatin'ilay izy fa zany hoe mbola miara-miasa tanteraka miaraka frantsay zany tsika midireny. Ny ministritsika zany Atala Beatrice efa miantso ny ambassador frantsay eto amintsika izay ilaza hoe isika malagasy dia manameloka tanteraka amin'ny fihetsikotran'ireny. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny raharaham-bahiny io arivo io fanambarana fiaraha-miory milaza fa miara-miasa amin'ny fitondrana frantsay ary mbola manangona vaovao momba ny teratany malagasy any Paris. Fampitam-baovao ataon'olon-tsotra miparitaka amin'ny tambazotra sosialy maro androany no nilaza fa nisy malagasy iray namoy ainy tamin'io asa fampiororona lehibe nitranga tany Frantsa io. Tsy nisy tena marina izany vaovao izany kosa androany na ireo malagasy monina ny Frantsa azy mbola tsy tena mahazo vaovao feno. Izay koa na eny misy malagasy namoy ainy tao anatin'ilay izy. Tsy mbola misy milina porofo tena mivaingana fa mbola fomba resaka nandeha ilay izy. Dia mbola tsy tanay hoe ahoana fa zay neka hoe efa nisy nampitasika zany hoe eny amin'ny toerana dia nefa moa zany misy fivorivorina vahoaka zany dia tsy azo atao amin'izao fotoana izao. Araka izany miatra ao Paris ny fepetra tsy hafana mivezivezy mijanona avokoa ny asa-panjakana rehetra. Mikatona ny sekoly tsy azo ataony mivorivory. Naterin'ireo teo anivon'ny cellule de crise izay miara-miasa amin'ny masivo frantsay kosa fa hatramin'ny androany hariva tamin'ny fitora teo eo tsy mbola misy teratany malagasy na manana fiaviana malagasy aloha hatreto ireo izay namoy ainy na naratra ka voaran'izy ireo anarana. Nous n'avons à ce stade, madame, pas connaissance de victimes malgaches. Il n'y a aucune personne de victime malgache, d'origine malgache, pardon, ou de nationalité malgache dans nos listes. Donc, nos listes ne sont pas encore complètes, mais je peux vous dire qu'il n'y a personne malgache. Araka izany tsy mbola voaporofo ny fisian'ny teratany malagasy namoy ainy saingy maro dia maro kosa ny vaovao no manatitra izay. Fantatra kosa fa teratany frantsay no akamarondrana namoy ainy noho ny hoe toerana izay fivorovorian'ny teratany frantsay maro no notafian'ireo mpampiorohoro. Malohany mamoaka fanambarana ny antoko politika malagasy miara-mianga androany na nameloka amin'ny heriny rehetra ny vonon'olona mitranga takireny. Manambara ihany koa ity antoko politika tarihiny ajo Andriananarivelo ity androany fa manohana ny ady atao amin'ny fampiororona ary maneho ny firaisankina amin'ny fianakaviandreo ny aram-boina sy ny firenena frantsay.
Araka ny efa nambaranao teo dia asa fampirorona isa navesatra indrindra ny tranga tany Frantsa. Iny asa fampirorona ny tranga omaly alina iny efa manankeri ny fepetra ampiarina amin'ny tany misy otakotaka manerana ny Repoblika Frantsay amin'izao fotoana izao. Ahina mbola hitombo ny isan'ireo namoiny ainy ny rarintsika malagasy dia ny Mbatsy sy ny teratany malagasy. Amin'izany ireo teratany malagasy monina ny Paris izay isany ny aina sy nanaraka izany. Inona no tranga omaly ariva ramatoa raha tsy mba zafile reny mpianakaviana monina ao Paris reny vohitry Frantsa azotsika tamin'ny alalan'ny Antso Atarby no mitantara ny zava-misy omaly alina ratsika avy hatrany izay fanadiadiana amin'ny alalan'ny Antso Atarby izay. Dia ny voalohany zany ireo terrorista dia nandalo restaurant dia tonga dia mitisika fotsiny tsotr'izao an'ireo olona mipetraka misotro kafe misakafo ao restaurant io tany amin'ny 10e arrondissement teto a Paris. Dia rehefa avy eo zany zareo nandalo ihany koa tamin'ny bara anankiray dia nanao torak'izany koa mba hampiorimoro ny olona ary rehefa avy eo izy dia miditra tamina salle de spectacle dia izay misy olona manarivo eo dia misy spectacle zany tao misy concert dia tao izy zany nanomboka tena hoe nanao an'ilay acte terroriste ratsiratsy satria nanomboka namono olona be mihitsy izy tao toerana hoe le Bataclan salle de spectacle io. Dia ao anatin'izay taona izay koa zany tamin'ny fikin'ny Stade de France ataoko fahafantarareo koa ngamba hoe misy rencontre ny ekipa ny Frantsa sy Allemagne atao ary ny président de la République François Hollande zany dia nanatrika ny match tao amin'ny Stade de France io. Dia nandritra le match io zany dia naheno koa zareo tao explosion indrony sisy. Dia zay koa zany hoe acte terroriste dia pendant le match io zany ny président François Hollande dia tsy maintsy miala teo ary nandeha namory avy hatrany ny ministre ny intérieur sy ny premier ministre izay miara-nivory taminy na zay ny fepetra tsy maintsy natao tamin'izany. Dia ny conséquence zany ny vokatra zany ny fepetra niraisy ny gouvernement eto a France amin'izao fotoana izao dia misy 3 andro de deuil national zany dia ny secours sy ny université ary ny toerana fivoriana rehetra dia ny Hugues daholo eto a Paris ary ny fivorivoriana moa zany dia interdit sur tout le territoire. Dia ny olona rehetra zany indrindra moa zany eto a Paris dia miangaviana mba tsy voaboaka fa dia hijanona any tokantranony avy ny tsirairay. Taorindreny moa dia misy ny fanamelohana maro samihafa nataon'ireo filoham-pirenena toy ny filoha Amerikanina izay nilaza fa hanampy ny firenena Frantsay amin'ny ady amin'ny asa fampiorohorona. Fa iverina eto toerana kosa indray isika ao anatin'ireo vaovao politika saika mitovy avokoa ny tatitra mipoitra amin'ny sokajy-kery samihafa na ny ara-pivavahana na ny fiarahamonim-pirenena na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena momba ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao raha tsorina ny governemanta ihany sisa no tsy mahasamy resaka mivantana ny fahalovana sy ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Isan'ny vaovao farany songadina momba izany afatry ny évêque katolika nivoaka ny 12 Novambra farany teo arahantsika atao anatin'ny matonda atsoratra Enikhaja Rakotomanantsoa. Mafonja ny hafatry ny fivoriam-ben'ny évêque manoloana ny raharaham-pirenena miantefa amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika ny ventikevitra ary mahakasika ny vahoaka malagasy kosa ny votoatiny. Miariary hitam-bahoaka ny politika mifototra amin'ny lainga sy ny kombakambava eto amin'ny firenena hoy ny fiangonana katolika izay manana rantsana miparitaka manerana ny nosy ireo rantsana ireo izay manao ny tatitra momba ny zava-misy isaky ny distrika ny fiangonana misy azy. Tsy misy fanompoana fa fitadiavana seza sy fametrahana fianakaviana sy olopatatra ary izay mahalovola no mibahan-toerana ka tsy fahaizana sy fahendrena intsony ny mampandroso ny firenena fa ny vola sy ny fahefana no mibaiko. Noho izany mivalakevitra ka tanteraka ny vahoaka hoy ny évêque fa tsy hitataratra ny finiavana anavitra azy ao anatin'ny antsana mangitsokitsoka. Mila mirahina hoy ity afatry ny évêque ity mba hangridanana ny rindriny tsy firaharahiana.
ny tsy firarahina izay manjakazaka tsy refesy mandidy amin'izao fotoana izao mba hanakonana ny fiatsaram-belatsisy ny fitiavatena. Tsy piny eveka ihany koa fa manjaka ny politika ny fitiavatena ho an'ireo rehetra manana andraikitra hitantanana ny fiainam-bahoaka ary tsy tahaka ny zava-misy ankehitriny ny hoe fanjakana tsara tantana fa miahy ny soiombonana mifototra ny fanajana ny zoma olona sy ny fahaizana miaino ny feony tsirairay. Ho an'ny vahoaka malagasy nofaritany eveka fa tsy misy intsony ny fanajana ny soiombonana. Babon'ny fitiavatena ny ankamaroan'ny malagasy kapotika ny fiainana amin'ny lafiny rehetra. Na intsy ny eveka ny laza fa tsy hisy fanajana ny soiombonana eto raha tsy foana ny kolikoly, ny fahalovana, ny tsy fahamarinana ary ny vono olona. Isan'ny nisongadina ihany koa ny filazana ity hafatra ity fa misy olona maratra mafy noho ny tsy fanomezan-kasina azy ireo. Politika mifototra milainga, kobakambava, vono olona, tsy fanajana ny zoma olona, kolikoly, fitiavatena, tsy firarahina, tsy refesy mandidy, fiatsaram-belatsy mavesatra ny voambolana nampiasain'ny eveka tamin'ity afatra ity. Tamin'ity indray mandeha ity tsy mpanao politika, tsy fiarahamonim-pirenena na olon-tsotra, tsy mpanao gazety na maso vahiny, tsy ireo fa zatra miteny sy nandony databatra hatramin'izay no nilobava fa ny eveka miisa 720 manerana ny nosy izay mitarika ny ekara. Mbola asa ivazavaza ihany ve ny Prime Ministre Ravelonarivo fa manaja ny zon'olombelona amin'ny fotoana rehetra ny olo-peheziny any rehetra any. Mipetraka eto marina ve ny tany-tandalana, izany hoe ny eveka sy ireo rehetra efa nanao hevitra tahaka izao teo aloha no adala na mitapy-maso. Ny zava-misy ankehitriny toy ny hoe mitohy manangam-pahavalo an'ny tenany ny mpitondra fanjakana amin'ny fanaovana vavabe etsero, nefa ny tatitra maro samihafa mivoaka etsero milaza mazava fa tsy misy fanjakana miaro vahoaka intsony eto, tsy misy miaro intsony ny madinika na eo amin'ny resaka sosialy, ny toe-karena, ny fiarikarena, hatreny amin'ny fitsarana. Tsy misy tsy mandoda-davatra izany amin'izao fotoana izao ary manipika ny maro na hery politika na sivily na fiarahamonim-pirenena na fiangonana na ireo vondrona iraisam-pirenena maro fa ilaina ahintsy ny lalakombana hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ary eo ampelantanany ny filoham-pirenena ny fanapahan-kevitra. Izay ny mahakasika iny vaovao iny fa mikasika ny Ilze Parsa anangona sonia amin'ny vahoaka malagasy ny fikambanan'ireo olona teo aloha ny ACS amin'ny fitakiana ireo nosy kely mandinina ny Madagasikara. Amin'ny alarobia ho avy izao moa izy ireo no anomboka izay fanangona sonia izay ateriny eo anoloan'ny firenena mikambana ireo sinivo angona. Raha ny fanazavan'ireo olona teo aloha ireo dia manamora kokoa ny fanarenana ny Frantsay amin'ny famerenana ireo nosy ireo rehefa ny vahoaka malagasy iray manontolo no mangataka izay. Io ihany koa no ahafahana anerena ankolaka ny fitondram-panjakana hitaka tsy misy atakandro ireo nosy kely ireo. Raha ny fanamaria ny mpandrindra nasionaly ny fikambanany olona teo aloha arahantsika ny fanampanazavany. Izany tena zava-dehibe hoe ny vahoaka malagasy mihitsy no mirahina satria amin'izay fotoana izay rehefa hita ny fitondrana frantsay fa ny vahoaka malagasy no mitahaka izy ireo dia moramora tsy maintsy na tia na tsy tia tsy maintsy manao ezaka izy mba ahafahana maka indray andreo mahazo indray andreo nosy malagasy ireo tia le taratasy tia dia le alefa any amin'ny andriamatoa Ban Ki-moon. Iny ihany koa no antsika mivadika eo amin'ireo pejy ny toe-karena ao anatin'ny fahasahiranana ny orinasa madinika sy ny salatsalany eto Madagasikara. 770 isanjato ny orinasa roanjato nanaova ny agence capsule fanadiadiana no afaka mampivoatra ny orinasa ny raha toka ny iba avokoa ny taremarika ho an'ny 220 isanjato ny orinasa. Ny sehatra ny varotra kosa no tena misongadina amin'ny firoborobony orinasa madinika raha ny eto Madagasikara. Fanampanazavana iarana amin'ny Lilira Biata. Miaratsy ny setry ny fandrarana eto Madagasikara hoy ny mpandrara madinika mienatra ny vokatra ho an'ny mpanao asa tanana. Raha ny taremarika navoaka ny agence capsule vokatry ny fanadiadiana nataony ny volana septambra lasa teo amin'ny orinasa roanjato 720 isanjato n'ireo orinasa ireo no nahita fivoarana mihoatra ny tamin'ny tondasa 120 isanjato no tsy nahitana fiovana ary 220 isanjato no nahitana fiemorana. Ho an'ireto fianakaviana iray mpanodina hoditra sady mivarotra ireto ampolo no miasa amin'ny orinasa tsy nampiena ny isan'ny mpiasa izy ireo na nisy aza ny fahasahiranana ny vokatra no ny hena vokatry ny fahasarotan'ny fahazona akora fototra.
fa ny olana fotsiny misy olana aminay mpanao asa tanana fotsiny dia matetika eto amin'ny akora zany tena misy matetika misy olana be satria indraindray mialafo be le miakatra be le vidin'le hoditra ohatran'izany indraindray koa rehefa fararano tsisy mpandrariny raha fia dia miakatra amin'ny prix dia izay zany ny olana aminay. Etsakilan'izay raha ny statistika avy amin'ny Instat manodidina ny 10 hatramin'ny 12 isan-jato ny fitombon'ny orinasa madinika isam-bolana. Ny orinasa manara-dalàna misoratra ofisialy amin'ny Instat no voakasika ireo antontanisa ireo. Ny orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 200 isa no antsoina hoe orinasa madinika sy salatsalany raha tsy hivina. Mbola ny setry ny varotra no miroborobo hatreto. Ny ankabeazany moa zany raha jerentsika isa-paritra zany dia 20 isan-jaton'ireo zany dia taty amin'ny faritra Analamanga dia ny 12 isan-jato ny taty amin'ny faritra Atsinanana dia manaraka azy zany ny fahatelo any amin'ny Vakinankaratra izay mahatratra ho faingefatra isan-jato dia avy ny Boeny zany 20 isan-jato zany any amin'ny sehatry ny varotra zany tena be dia be satria amin'ny sehatry ny varotra zareo no ahitana ny maro anisa amin'ireo dia manaraka zany any amin'ny atsotsika amin'ny teny frantsay hoe activité professionnelle scientifique et technique zareo bureau d'études resaka étude ireo dia manarak'izay any amin'ny transformation na ny activité ny manamboatra zavatra reny 20 isan-jaton'ireo orinasa madinika sy salatsalany miroborobo eto amin'ny firenena no eto amin'ny faritra Analamanga. Ankoatra ny olana amin'ny famoronana orinasa, ny hetra alain'ny fanjakana amin'ny mpandrahara madinika sy salatsalany no isan'ny olana tsy ahafahana mampivelatra ny fandraharahana raha ny fanazavana ny mpandrahara. Mbola eo amin'izay lafiny toekarena izay hatrany tanjona apetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fidany ahatonga ny Madagasikara ho sopotry ny ranomasimbe indiana hatramin'ny taona 2024 ao anatin'ny fanatrarana ny ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Isan'ny paikady hoentiny eo anivon'ny fida hanampianan'ny Madagasikara manomboka eto ny famporisihana ny tatsa madinika amboly eo ihany koa ny famporisihana ny fiara-miasa ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina raha nambara ny filoha-hevitry ny fida milaza ny hoe efa vonona amin'ny fanatanterana kosa ny fitondram-panjakana ny atsiprian'izay iarana amin'ny Zora Kotondrina. Isan'ny tetikasa nazon'ny Madagasikara izao fanohanana avy amin'ny FIDA na ny Fonds International de Développement Agricole izao ny fitrandrahana an'le Makimandrare any amin'ny faritra Nosiny. Tetikasa izay nahazo ny larana voalohany tamin'ny Salon de Milan tamin'ny volana Jona 2022 farany teo tamin'ireo tetikasa miisa 500. Io ny fototra iangana amin'ny fampivoarana ny resaka fambolena sy ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo raha nambarany ministry ny fambolena. Fahatany fa hoe naomby ny tetikasa natao teto indrindra tato anatin'ny 2-3 taona farany dia tapa-kevitry-ndrareo hoe ndao any Madagasikara natao ny tetikasa ny atrikasa amin'ny taon'ity mba hitan'ireo firenena hafa rehetra aty Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo fa tena hoe azo alaina tahaka Madagasikara. Sy amin'ny vokatra vita no hoe jerena hoe naompy na niakatra ohatrinona ny tahany fambolena na fiompiana na jo fa ny zava-dehibe indrindra zany dia hoe hitan-drareo tamin'ny atrikasa natao tany velany ny rahana na tany Roma zany na tany faritra Atsinanana Afrika fa hoe tena manao dingana lehibe tsy mitovy amin'ny firenena hafa ty Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo Madagasikara. Ho an'ny filoham-pirenena kosa indray fampivoarana ny fambolena any amin'ny faritra Atsimo iny entina miady amin'ny tsy fampitsakafo aloha no isan'ny laharam-pahamehana ho amin'ny fitondram-panjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanafoanana ny kere ireo ny laharam-pahamehana ho azy. Zany matetika amin'ny resaka ny hoe anatsarana ny famokarana ny fambolena ao ihany koa ny fiompiana ny jono ao anatin'izany ihany koa dia satria indrindrindrindra zany mba izahantsika andresy zany tsy fampina ara-tsakafo zany tsy maintsy amin'ny alalan'ny famokarana ihany satria ny zavatra hitantaratra zany dia ambany loatra ny tany famokarana tahaka ny hoe vary ohatra eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tsika mbola eo manodididina ny 2 tonnes ny 1 hektara nefa any Azia efa 1 tonne. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao dia ny hoe hijanona kabary tony teo aloha ihany ve izany fampanantena nataon'ny filoson'ny gouvernemanta izany. Lavitezaka ny tanjona hotratrarin'ny Madagasikara mba ahatonga azo sompotry ny ranomasimbe indiana sy ny faritra Afrika Atsinanana amin'ny taona 2024 izay. Ho an'ny FIDA kosa vahaolana amin'izany ny famporisihana ny tatsa madinika amin'izay resaka fambolena izay. Ilaina ny asa mivaingana raha ny nambarany. Nous devons
réussir la transformation des zones. Maintsy mahavita ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra isika. Ny tontolo ambanivohitra izay iainan'ny telo apahafatry ny vahoaka sahirana indrindra maneran-tany. Noho izay tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitra entina raisina. Toy izany ihany koa ilaina ary lara-pahamehana indrindra ny asa mivaingana. Ilaina famatsim-bola betsaka ihany koa izany mba hanatsarana ny tolotra, eo ihany koa ny fotodrafitrasa ary ny fanamorana ny fahazon'ny tantsaha madinika an-tsena ivarotana ny vokatra. Ary farany mamorona lalam-barotra vaovao any amin'ny tanàna sy ny komina ambanivohitra rehetra any mba ahafahana manome asa ireo tantsaha ireo. Toa ny nanome lesona hafa ho an'ny fitondrana rajaonarym-mampianana indray teto ny FIDA. Andrasana izay vokatra avy amin'ilay atrikasa no tanterahana nandritra ny herinandro teto Antananarivo momba izay fampivoarana ny tontolo ambanivohitra izay. Eo amin'ireo vaovao sosialy kosa indray eritaona katroka aty aoriany nametrahana ireo fitaovana famantaran'ora izay natao andrindrana ny parking eto andrenivohitra dia miantona ny fampiasana ireo horodateur izay efa hita manerana ny tanàna ankehitriny. Tsy mbola atao anatin'ny fotoana fohy moa ihany koa moa izay raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nijanona niaraka tamin'ny fotoanan'ny PDS izany ny fanantenan'ireo tsy miankina ampidi-bola amin'ireo parking eto andrenivohitra. Hatreto mbola miaina amin'ny fanangonana ticket sy ny vidin'izany ireo mpiasa sy ireo mpampiasa fiantsona ny fiara. Fanadiadiana. Manomboka misokatra ary mandeha ireo rodateur miparitaka eraky ny tanàna Antananarivo. Nanaitra ny mpanara-baovao sy ireo mponina Antananarivo ny amin'ny hoe efa mandeha ve izy ireny, tahaka ny ahoana ny atao raha toa ka hampiasa azy ireny. Na misokatra sy mandeha aza nefa izy ireny, raha ny eto Analakely sy ny manodidina tsy mbola misy mampiasa izany ireo mpampiasa parking raha ny fanazavana azo. Ho anay mpijanona ety aloha zany le horodateur tony ohatry ny hoe hafahafa be aminay ny ampiasan'le izy, ohatry ny sarotra be aminay satria mbola nany information raha mbola tsy fantatray koa hoe inona avy ny tokony atao amin'izy io. Hatreto ny fandoavanay amin'ny parking dia ohatry ny parking le payante rehetrarehetra 200 isaky ny adiny ray. Dia zay ny parking alohanay eto. I paka dia misy ticket raisina. Mbola tsy tonga teto izy na zavatra aminay amin'ny fampiasana ny rodateur io zany hatramin'izao fa ny fomba fataonay eto mahazatra dia le mandoa ticket tsotra ohatry ny parking tsotra ny payante isan'andro. Ny volana novambra 2024 no najoro ireo horodateur ireo, izany hoe eritaona katroka aty aoriana izao. Raha ny fananzavan'ny tompona andraikitry ny parking ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra, tsy misy toy ny intsony ny mikasika ny horodateur aloha hatreto. Zavatra ataonay zao amin'izao fotoana izao dia manao recouvrement zay. Justa zay fotsiny fa zany mbola tsy au courant an'izany fa recouvrement le parking ny olona izay mbola tokony nandoa taty aminay nefa tsy navita nanao régularisation. Tena tsy afaka mamaly anao an'izany, tsy afaka mamaly anao an'izany satria ny problemako reo nisy fotoana tamin'ny andron'ny PDS dia nahaton'ny PDS aloha. Dia za mbola tsy au courant ninina an'izany fa tsy haiko izay mangala tetehany hoe fa tonga dia mampiasa azy izay no tsy fantako. Arak'izany, miantona miaraka amin'ny asan'ny PDS ny mikasika ireo horodateur ireo. Raha tsy ahivina, horodateur 700 no najoro teto Antananarivo renivohitra ary toeram-piantsonana eny Analakely, Antsahavola, Ambatomainty ary Antaninarenina no toerana nametrahana azy. Karatra manokana alaina amin'ny amin'ny komuna izay ampidirana vola R1 hatramin'ny 5,000 ariary no ilain'ny fiara rehetra miantsona amin'ny parking misy ireo horodateur ireo raha ny fanazavana azo tamin'izany. Ary lamandy hatramin'ny 7,000 no mety ho azon'ireo mpamily miny mandika ny fenitra amin'ny fampiasana ireo horodateur ireo. Hatreto aloha mipetraka ho nofinofo ny fampiasana izany tahaka ny fandrindrana amin'ny parking any ampitan-dranomasina. Fifamoivoizana sy moto kosa indray voafehy ny lalàna ny fitondrana kodiaran-droa eto Madagasikara. Fepetra maro no tsy maintsy ampiarina manomboka amin'ity herinandro ity raha ny fanazavana azo. Isan'izany mahaentitra ny fisavana eny an-dalana. Etsakilany tsy voahaja amin'ny ampahany, betsaka nefa izany. Misy amin'ireo mpitondra moto ihany koa no tsy mahalala ny lalàna mifehy izany akory. Averisika ato anatin'ity fanadiadiana ity miaraka amin'ny namana Michel Ranardzone ny mikasika ny fitondrana kodiaran-droa eto Madagasikara. Tsy
maintsy asiana rétroviseur ny moto, tsy maintsy manana permis ny mpitondra izany na inona ny moto ampiasaina, tsy maintsy ampiasaina aroloha ihany koa na ho an'ny mpitondra na ho an'ny entina. Raha ny fanazavana azo nisy fivoriana teo amin'ireo mpampianatra mpitondra moto vitsivitsy eto Antananarivo sy ny ministera ny fitaterana tamin'ny tsy herinandro ity, fepetra maromaro no tapaka tamin'izany. Voalohany indrindra aloha ny tsara ampahafantarana ny vahoaka iray manontolo dia izany fitondrana moto izany dia ilana permis de conduire. Maninona no ilaina permis de conduire ao anatin'izay moto ianao mahazo permis de conduire dia mianatra ny lalàna amin'ny fehany famoivozana, mianatra code de la route zany. Scooter rehetrarehetra reny zany ilana permis de conduire daholo. Manaraka izany eo amin'ny taona. Ny taona ny fahazahoana manao permis ana moto dia manomboka 9 taona. Feno 9 taona ianao dia afaka maka permis. Fa kosa ny casque aloha zany dia obligatoire, tsy maintsy anaovana mihitsy ary loza io. Vokatr'izany ho saziana ihany koa ireo moto izay anaovan'ny tompony sy ny mpivarotra fausse déclaration. Ohatra maro ireo moto manana tanjaka avy amin'ny motera 110cc na 90cc na 50cc no lazaina ny taratasy fa 49cc mba hialana amin'ny fitondrana permis. Atao azalambo ireny tranombarotra manao taratasy mpivarotana ahitana fausse déclaration ireny manomboka izao. Samy enjehana avokoa na ny mpivarotra na ireo tompon'ny moto tratra miaraka amin'ny taratasy ahitana fausse déclaration. Nanomboka tamin'ny tsy herinandro ity no napahafantatra izany tamin'ny mpampiasa lalana ny tompony andraikitra Isatsokajiny. Mbola verika ihany le hoe fiarovana ny ain'le olona ny antony mahasarotiny anay amin'ny resaka aroloha. Eto aloha zany dia ampatsahivina ny rehetra izay mpitaingina moto fa tsy ilay mpitondra moto ihany no voadidy anao aroloha fa na ny olona entiny asa. Izany hoe ny olona rehetra ny ambonin'le moto zany dia tokony anao aroloha avokoa. Ho an'ny mpitandro filaminana manokana dia entitra mihitsy ny fandrarana ny olona ny resaka saziny kasika zao raisina amin'ny papier dia mena fisy na contravention izy dia mandrony saziny any amin'ny fandoavana an'izany. Dia toy izay koa le mitondra zaza tsy ampita zalasaka amin'ny 5 taona ny midina amin'ny moto dia raisina koa ny papier ny moto dia mandrony sazy izy fa le olona tsy maintsy midina eo ny olona mitondra ny manoloan'izany ho an'ny olon-tsotra ny fanaovana kasika ihany no tena fantatry ny maro fa tsy maintsy atao. Voalohany indrindra aloha tokony hanao aroloha tokony hanao kasika foana zany ny olona satria iny ny prioritaire angaminy hitako voalohany dia mba tokony mba hanana mahay code de la route zany fahaizana mitondra eny an-dalana satria tsy mino rehetra koa ny tokony any amin'ny arabe raha ny tokony ho izy tokony mba hanana fahalalana momba an'izay zany. Hatramin'ny taona 14 nanomboka ny tobaka ary nahazo avahana ny fivarotana moto bonne occasion teto an-drenivohitra sy any amin'ny renivohim-paritra rehetra manerana ny nosy. Lasa fitaovam-pivezivezena mahomby ihany koa izany manoloana ny fitohanan'ny fiarakodia tsy ahitam-baolana eto an-drenivohitra. Tamin'ny taona 2010 araka ny taremarika avy amin'ny fitoerana mpanomelarana etsy Amboda, ny polisanjaton'ireo fiaranambodina teto Madagasikara dia moto avokoa. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray liana kokoa amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa na ny eny amin'ny lycée ho rairay isan-kerinandro no anana izy ireo ikirakarana ny tableau numérique interactif, karazana tableau mifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao. Mahomby ny fampiasana izany raha nambara ny tompona andraikitry ny sekoly ary miakatra ny taham-pandresana anjara an'ireo mpianatra amin'ny famaliana fanontaniana sy ny fanaovana ady hevitra ao am-pianarana fanadihadiana. Tsy mila misahirana ny mpampianatra mitady sary tany taratasy na ihany koa manao sary amin'ny tsoaka eo amin'ny solaitra be mainty. Bokotra maromaro no tsindriana dia mipoitra avokoa izay rehetra tadiavina. Iteto ihany koa na ireo sary vokatry ny rakopo samihafa amin'ny kajy aza. Ny azo ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao raha ohatra hoe manao matematika ohatra zao ao anatiny ao misy logiciel mahakasikasika amin'ny matematika. Raha ohatra hoe mila mampiasa règle l'ankizy mila mampiasa compas ao anatiny ao dia ahitana an'izany ao anatin'le
tableau numérique interactif. Manamafy ireo mpianatra fa tsotra sy mora azo ny lesona ampitaina amin'ny alalan'ity solaitra be manaraka teknôlôjia ity na ny TNI, tableau numérique interactif. Ankoatra ny tahirikevitra samihafa ao anatiny toy ireo logiciel isan-karazany, azo anaovana fikarohana amin'ny alalan'ny internet ihany koa izany, manampy izay nomeny mpampianatra. Ho an'ity tovolahy ity ohatra, nanampy azy betsaka tamin'ny famelabelan-kevitra isam-bondrona ny TNI, tahaka izay ihany koa ireo namany hafa. Ny tanora amin'izao moa zany dia variana amin'ny écran, télé, ordinateur, tablette, dia ny teknôlôjia misintona ny tanora betsaka dia manaitra ny zareo tsara mihitsy ny io tableau numérique io, noho izany mety hifantoka koa amin'ny fianarana zareo raha amin'io. Izay zao tamin'ny omaly nanao exposé dia nanaovana ilay exposé, nanao recherche tamin'ny internet zay dia natambatra ilay hevitra dia rehefa eo rédigé. Ohatra hoe aseny mpampianatra amin'ny recherche zavatra dia iny amin'ny tablette ny hijerevana anazy. Ohatra hoe momban'ny philosophie dia mitady citation ohatra. Arak'izany mandray anjara bebe kokoa amin'ny fampianarana azy ireo mpianatra, mihena ihany koa ny oralany amin'ny fanazavana noho izay fifanankalozan-kevitra izay. Ny kalitaon'ny fampianarana eo amin'ny mpampianatra mihena ny ora. Raha ohatra hoe fampianarana tokony vita ao anatin'ny 3 ora, vita ao anatin'ny 2 ora nefa sady mahomby no mazava satria amin'ilay anarana interactif misy entin'ny mpampianatra dia misy ataon'ny mpianatra afaka mifanakalo hevitra tsara ny mpianatra sy mpampianatra amin'ny alalan'ny teknôlôjia izay tian'ny mpianatra ary tokony efa erosoana amin'izao andron'ny fivoarana ara-teknôlôjia izao. Raha tokatsoka na lakre no ampiasaina amin'ny solaitra be mainty, ireto penina ireto kosa no solon'izany eto ary misy bokotra tsindriana rehefa anoratra na ampiditra sary. Raha ny hevitry ny tompona andraikitry ny sekoly kosa, sarotra ny ala amin'ny solaitra be mainty sy ny tsoka. Ankilany lafo ary mila teti-bola matanjaka ny fividianana ny TNI. Andaniny mbola ezaka maro no ilaina amin'ny fanofanana ireo mpampianatra ahafehy ny fampiasana izany. Fanatanjahantena mikasika ny azakazaka fiarakodia andro faharoa amin'ny andiany fa-6 rima na ny Rallye International de Madagascar, dingana fa-7 farany adina izay ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny fanamorina fiarakodia. Mbola miady ny larana voalohany hatrany Boum sy Mathieu raha maro ihany koa no niala andarana hatreto noho ny olana ara-teknika sy ny sortie de route fanadihadiana iarana amin'ny Hakim Kolor. Nitra tamin'ny andro faharoa ny Rallye International androany izay dingana fa-7 farany championnat AMRC 2023 sady dingana fa-9 farany ARC ihany koa. Spécial anaky 5,7 kilometatra sy 9 no ny farananan'ireo mpifaninana isaky ny sokajy avy tamin'ity andro faharoa ity, izay ny spécial lava indrindra ny refi 2,7 kilometatra sy 5,20 izay ny verenana indroa, tao ihany koa ny 9 kilometatra sy 7,70 natao indroa ihany koa ary ny 20 kilometatra izay natao indray mandeha monja. Nangotraka tanteraka ny ady teo amin'ny Boum sy Mathieu izay miady ny anaram-boninahitra amin'ity taona ity, samy nanao temps scratch avy tamin'ireo spécial anaky 5 fa raha ny vokatra taorian'ny section 4 dia mitarika 6 segonda aloha i Mathieu sy Tsiresi mitondra Mitsubishi Evo 9, faharoa kosa i Boum sy Bertin izay mitondra Mitsubishi Evo 10 eo amin'ny larana faharoa. Azo lazaina fa mbola salama tsara ny fiaran'ireto ekipage roa ireto ary tsy maintsy mbola ataky ihany rapitso izay andro farany amatarana amin'izy ireo hoe iza no isalotra ny anaram-boninahitra amin'ity taona ity. Teo amin'ny sokajy M12 4 motrice dia mbola Fred sy Andro Tahina aloha no mitarika ny lohan'ity sokajy ity, manana fahatarana 7 minitra sy 2,15 segondra amin'ny Boum. Faharoa kosa Tina Stiury mitondra Subaru Impreza GC8 avy amin'ny club FMSAM izay tara 2 minitra sy 4,30 segondra amin'ny Fred. Kely no fatelo teo amin'ity sokajy ity izay manaraka 9 minitra sy 4,15 segondra ny Tina Remeka. Teo amin'ireo fiara deux motrice dia itovinana no mitarika ny lohan'ity sokajy ity hatreto, sady voalohany vonjomaka ihany koa amin'ny sokajy M11 larana fahiny izy ireo eo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny ary tara 4,20 segondra amin'ny Bona izay eo alohany.
Iramima Simanda avy ao amin'ny club Asakama mitondra golf type 2 kosa no faharoa vonjimaika. Larana fahavalo izy ireo amin'ny filarana vonjimaika izay manana fahatarana 7 minitra sy 1.3 segondra aorian'ny Aza Danielson izay antokana miady eo amin'ny sokajy T2. Équipage mixte Yontina sy Marielle avy ao amin'ny club FMSAM mitondra Peugeot 306 M11 no fahatelo dia eo amin'ny 2 roues motrices sady fahatelo ihany koa eo amin'ny sokajy M11. Namela takaitra ny lalan-tsarotra no diavin'ireo mpifaninana 7.3 nandray ny fainganan'ny Zoma satria dia 5.6 izy ireo no anohy ny fifaninanana rampitso izay isy spécial telo ambiny ary atao sens inverse avokoa izay natao androany. Faraka ny fanambara taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly noho ny fiara-miasa amin'ny Cool TVFM sy ireo mpiara-miasa marobe dia misy ny fanadiadiana manokana sy ny fotoana atokana ho an'ireo mpiara-miasa misehatra amin'ny salon de l'habitat mialatsiny. Arahantsika izao ny vaovao momba ny la gastronomie pizza, hazo vato, magenko ary guilman ny Tsiprian'izay vetrany. Énergie la gastronomie pizza, j'ai été au salon de la pizza 2015, été au parc des expositions Tanzbat, zone Forello. Mais rabatikare chari niantsotsika zay tokantrano any fa dia izay no mikarakara ny sakafo izay amidy ety amin'ny salon. Ny sakafo izay afantarantsika rehetra ny la gastronomie pizza hatramin'izay moa zany ny pizza isan-karazany, ny jus naturel, ny glace sy ireo produits fast food zay la gastronomie pizza. Anisan'ireny ny hamburger, ny pomme frite, ny assiette kebab, ny assiette big love sy indrindra ihany koa ny plat rapide, plat malagasy. Eto izay hatramin'ny alahady fa 5 ny volana novembre manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ora hariva. Dia manasa antsika rehetra izay mijery an'izao fandaran'izao rehefa mandalo aty amin'ny salon de l'habitat dia azadino ny mitsidika ny stand la gastronomie pizza izay hitantsika na eo amin'ny fidirana zany na eo am-pivoahana. Mankasitraka indrindra tompoko. Eto amin'ny salon de l'habitat moa misy anay société Spider izay miara-miasa ihany amin'ny société Guilman fa zany hoe amin'ny lafin'ny vente matériel zany no rahanay miasa eto. Ao anatin'izany moa ny activité Spider dia resaka électricité izay mireprésente nay ny marque Lecran. Dia ao ihany koa ny groupe électrogène ao anatin'ny domaine électricité ny Imontia izay groupe électrogène avy any Espagne izy io. Manao ihany koa zay resaka froid izay représenté nay ny marque ailleurs fantatsika fa efa malaza eran-tany zany. Dia ao anatin'ny activité Spider ihany koa ny resaka solaire sy plomberie. Mandritra salon koa zay dia manana nouveau produit zay noforony Lecran. Misy ny keor multiplug, misy prise ondulée anakienina ary prise pas protégé na parafoudre zany prise par surtenseur anankiroa. Misy puissance 800 VA, 600 VA. Les nouveautés de cette année, c'est plus de création avec du matériau national, du matériau malgache, de la pierre, du bois, puis plein d'autres choses. Il faut venir au Salon international de l'habitat par des expositions de Forello du 12 au 15, à partir de 8h du matin. Il faut venir encourager l'industrie locale, il faut venir encourager le commerce et surtout vous faire plaisir. Vous construisez, vous avez l'intention de construire, vous voulez vous régaler. Venez visiter nos 110 partenaires, nos 110 exposants, clients de l'agence Première Ligne. Nous ne sommes que partenaires techniques. Il faut venir encourager tous ces commerçants, des gens qui ont fait l'effort de créer, de présenter, d'investir. Venez vous régaler, on vous attend. Ny orinasa Magenco moa zany dia mandray anjara amin'ity taona 2024 ity amin'ny andiany fa 17 amin'ny salon de l'habitat.
orinasa mazany koa dia fantatra amin'ny fanomezana solution amin'ny resaka électricité, adduction d'eau ary réduction de la consommation en énergie. Rehefa tonga aty amin'ny salon de l'habitat ianareo dia misy ny vokatra efa mahazatra moa zany ny kit solaire, ny chauffe-eau solaire ary misy ny vokatra vaovao izay atolotra mandritra ny ity salon ity koa dia ny biogaz. Mandritra ity salon andian'ny fa-17 ity ihany koa moa zany dia misy ny fihenam-bidy na ny promotion atolotry ny Majankoa amin'ireo entana izay atolotra eto zany koa dia manasantsika rehetra ary zany hitsidika ny salon de l'habitat 2015 ary hitsidika ny société Majankoa. Master Immobilier Service dia faly manolotra ho anareo offre roa ngeza be. Ao zany Master Construction izay à partir ny 600 000 ariary ny mètre carré. Ao ihany koa ny ahitantsika ny offre ny tanimora. Io tanimora io dia ahitantsika karazany telo lehibe. Ho an'ny worker pack dia ahitantsika izy io tany ho an'ireo mpiasa na mpiasa-panjakana izy io na mpiasa ho an'ny orinasa. Dia afaka ihany koa izy bénéficiaire ny crédit ho amin'ny banky. Ao ihany koa ny open pack izay ahitantsika tany ho an'ny daholobe. Dia ny golden pack izay ahitantsika ny tany ho an'ny investisseur. Ao zany dia misy karazana tany izay natolotra manokana ho an'ireny izay investisseur na tia hanangana orinasa izy io na tia hanao projet eto Madagasikara eto. Dia ny mampiavaka Master Immobilier Service moa zany dia ny fiabilitéany zany hoe raha mivarotra tany zahay dia assurenay 100% iny tany iny fa isoratra aminareo tsirairay avy. Dia ao koa moa ny prix izay tena abordable, facilité de paiement. Raha mpitsolahady moa no hifarana izay seha-mpifanankalozana momba ny fonenana na ny salon de l'habitat izay fa isan'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity mikasika ny fampirorona ny tranga tany Frantsa tsy mbola voaporofo ny fisiany teratany malagasy namoy ny aindra ny vaovao ofisialy na avy amin'ny mahasoivony malagasy izany na avy amin'ny cellule de crise interministérielle ny la France hatramin'ny androany hariva teo nentina taminao tao anatin'ny matonda atsoratra Enikhaja Rakotomanantsoa ny famtinana ny afatry ny évêque katolika nivoaka ny 12 novambra farany teo afatra mafonja momba ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny farana treo tompo klasy tompo vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity makasitraka fianarana anaraka izany hatramin'ny farany amin'ny fotoananao raha mpitso ariva amin'ny 7 ora indray miaraka amin'ny namana Michel Aranarjona mandrapiresaka tompoko. Azadinona fa misy garantie roa ambin'ny folo volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp Tsaralalana akaikin'ny pompier. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalam-bavao ny rahanao tamin'ny Socavitre. Magasin Sharp akaikin'ny pompier Tsaralalana. Yariv Center, université GSI.